Eo amin'izay raharaha mahafapana any amin'ny tapany atsimo sy ny atrano no anoizatsika ny fotoana atsika manoloana ny feon'ny heliny mety isamborana ny solombavam-bahoaka Marany Arisy taorian'ny raharaha nafatesana miaramila valo tany Akazoabo dia nitondra fanazavana makasika izay indrindra ity solombavam-bahoaka ity. Nisy ny feon'ny heliny mety isamborana ny solombavam-bahoaka Marany Arisy taorian'ny raharaha nafatesana miaramila valo tany Akazoabo. Anisan'ny voalaza fa antony izany ny fanondroana azy ho tafiditra ao anatin'ny raharaha Alatromby any Akazoabo. Manoloana izany dia mitondra fanazavana ny solombavam-bahoaka Marany Arisy. Marina tokoa fa taorian'ny nahatongavan'ny Prime Ministre amin'ireny miaramila valo maty tany Akazoabo iny tonga teo tokoa moa tamin'ny fotoana igny andro zoma igny zany dia apitson'igny dia nandeha tokoa ny resaka zany fa hoe i Mara député Akazoabo no agnambadiky ny Alatromby io ka rasy samborona igny rasy vonoina igny tsy milamina ny faritra ny Akazoabo igny satria en connivence mpangalatra. Profon'izay zany dia ny omreo menakavy rehetrarehetra ao zany dia tsisy mangalatra hatramin'izao zany fa niokafa ihany ny mangalatra zany. Zay zany dia mandeha be resak'io fa nijanona tany moa zany nanomboka tamin'ny 29 août hatramin'ny 7 septembre teo zany tagny foana hanaporofona an'izay tsy tonga agnamiko eo zareo misambotra tsy tonga agnamiko eo zareo manao fanisana nomboko dia niakatra ty Antananarivo zany tamin'le 8 tonga taty amin'le 9 hitatara amin'ny fitondrana aty ny fandrobana hadalana ataon'ireo miaramila reo rehefa manao tournée any ambanivohitrany. Zay zany saiko tateriko aty zany amin'izay fotoana hatongavako hoe tamin'ny 7 volana septembre teo iny rehefa mifagagana tafatsofoka am'izay zareo namiditra zareo zany eo amin'ny tanàna misy ahy io angoran'le omboko atao fourrière agny Akazoabo. 20 izy nanomboka tamin'ny zoma natsoina ny Akazoabo Ray Manontolo dia hatreto aloha sabosy lahady latsinainy maly mandrakandroan'ny talata aty tsisy olo mitonona amin'ireo 20 fa hoe misy halatra amin'io zany. Dia androany maraina ndray zareo zany dia niakatra indray tanànanay zany nakany eo sasany tavela tegny dia saiko hoe ino antony miantso ny fianakaviako reo zany tsy azo telefony daholo zandriko anankiray agny zanako anankiray agny hatramin'izao maty ny telefony raha miantso azy tsy haiko hoe makaiza fa tokony mandraigna andraikitra zany ny fanjakana fa miaratsy mialafondra fa voafahandalitra ny matao Prime Ministre fa tsy mariny ny mara-dahalo zany. Nosoritan'ity solombavam-bahoaka ity fa tsy mbola nisy ny taratasy fiantsoana azony avy amin'ny fitsarana.